Ilay anjelin Jehova manasanao ampitiavana anaraka izany lohateny mahafinaritra izany. Ry mpiara-mianatra namana isany amin'ny anaran'i Jesosy tombontsika no anolorako ny arahaba fianao faliana mba hampirarian-tsoa anao zay miaraka amiko indray amin'ity maraina ity. Miarabantsika rehetra tsy maty fo amanaina. Andeha ifanofahofantanana isika so ny fifandraisan-tanana ny fiadanan'ny tompony ho anao sy ny ankohonanao. Ndeha ary araka ivavaka sy kiriketriny. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, tonga indray ny fotoana andinianay ny teninao. Mamela ny helokay, mamindrafo aminay. Ankehitriny ary, dia tianay mihitsy ianao no anjaka ty amponay, ka dia esory tompo ny hevitra mampisaraka anay aminao. Mamela ny tsy fahatanteranay. Mangataka ihany koa izay ny fanena masina, mba hitaridalana izao dinika izao, ary ampitoetra ny teninao aty amponay. Minaran'i Jesosy nangatana ny vavaka. Amen. Ny andin'ny soratra masina izay natao tadidiana moa fandraisantsika ny mikomaly dia ny Exodosy 3:7 sy 8. So no voalaza ilay teny manao hoe, ary hoy Jehova, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egypta, ary efa reko ny fitarainany noho ny ataon'ny mpampiasa azy. Eny fantotro ny alahelo, dia efa nidina aho izao hamonjy azy amin'ny tanan'ny Egyptianina, ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany, ho any amin'ny tany izay soa sy malalaka, dia any amin'ny tany izay tondra dronono sy tantely, any amin'ny tanin'ny Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perizita, ny Hivita ary ny Jebosita. Izany no andin'ny soratra masina izay ny rahantsika amin'ity herinandro ity. Ny anjelin'i Jehova. Fantatsika tsara fa indro ny anjelin'i Jehova niseho teo amin'ny Mosesy. So ny voalaza ilay teny eo amin'ny 1:1, Exodosy 3:7-7. Ary Mosesy niandro ny ondry amanosiny jetro rafozany, mpisorona tao Midiana, dia nitondra ny ondry amanosy tany akoatra ny efitra ka nakany Horeba, dia nibohitr'Andriamanitra. Mosesy zany dia lehilahy manompo, lehilahy miasa. Iriko ianao, iriko isika rehetra mba ho lehilahy, vehivavy, zanak'Andriamanitra mazoto miasa. Ary inona zatra nitranga tamin'ny fotoana io? Ary ilay anjelin'i Jehova niseho taminy tao anaty lelafo teo amin'ny roy memy rehetra, teo amin'ny roy memy anankiray, dia nijery izy ka indro nirehetra afo ny roy memy kanefa tsy nahalevonana. Niseho tamin'i Mosesy ilay anjelin'i Jehova. Ilay anjelin'i Jehova. Tsy iza io anjelin'i Jehova io, fa Jesosy mihitsy ilay anjely. Jesosy mihitsy no niteny tamin'i Mosesy avy teo afovoan'ny roy memy. Mety hagagatsika angamba, mety hanahiran-tsainantsika angamba ny filazako an'izany hoe Jesosy io anjely io. Jesosy io. Jesosy no miseho amin'ny endriky ny anjely. Ny anjely mantsy dia midika hoe iraka, mpitondra hafatra, ary miankina tadio tsara fa miankina ny tontolo-kevitra no ilazana io anjely io hoe olombelona na Andriamanitra. Betsaka ireo andin'ny soratra masina amin'ny Baiboly no ahitana filazana hoe ny anjelin'i Jehova dia maneho an'Andriamanitra. Maneho an'Andriamanitra amin'ny Genesis 2:20, 1:20 dia milaza an'izany. Ny Genesis 2:30, 1:7-20 dia tena milaza an'izany fa ilay anjelin'i Jehova dia ilay Andriamanitra mihitsy io. Ilay anjelin'i Jehova tsy vitan'ny ny teny fotsiny ny anaran'i Jehova, fa izy mihitsy no Jehova. Jesosy mihitsy no irak'Andriamanitra mampita ny tenin'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Jesosy mihitsy no Jehova. Io ilay anjely. Kristy niseho tamin'i Mosesy.
fantatsika tsara fa Jesosy mihitsy nefa nilaza fa izy efa nisy na de mbola tsy ary aza i Abrahama. Jesosy ilay niseho teo amin'ny roy mimy. Ry mpiara-midinika namana, ahoana no nanazavana tamin'ny Mosesy ny antony faniriana tsehatra amonjy ny Israelita. Hitantsika eo fa tena nanam-paniriana mihitsy Andriamanitra hanafaka sy amonjy ny vahoakany. Ahoana ny fomba nentin'Andriamanitra nanazavana izany? De zao nolazain'Andriamanitra, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko Jehovah. Efa hitako. Hitan'Andriamanitra, mijery Andriamanitra, efa reko ny fitarainany, fantatro ny alahelo. Ino Andriamanitra miditra antsehatra. Ino Andriamanitra midina antsehatra. Hoy izy hoe nandre ny fitarainany Andriamanitra. Ary tena nandona ny fon'Andriamanitra izany. Nandona ny fon'Andriamanitra ny fitarainan'ireo olona ireo. Hoy izy hoe oloko no ny antsony any tsirairay avy. Ry mpiara-midinika namana, teo amin'ny fotoana io no tonga ny iraka nampanaovina any Mosesy. Zao no voalaza eo amin'ny 15. Zao no voalaza rehefa indro Andriamanitra manao amonjy hanafaka an'ireto zanan'ireto de ny tonga ny afatra. De hoy izy hoe ko avy ankehitriny ianao amin'ny 15, iraiko ho any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka any amin'ny tany Egypta. Miverina indray le hoe hitondra ny oloko, iraina, asa manokana no ampanaovina any Mosesy. Ireza ny fambonian'ny asa atolotr'Andriamanitra ho an'ny mpanompony. Raha tonga aminao ny antson'Andriamanitra hanatanteraka ny asany, de tadio fa asa ambony izany. Kanefa manoloana zany toezavatra zany, inona no nasitry Mosesy izany? Hoy izy manao hoe 15, fa hoy Mosesy tamin'Andriamanitra, iza moa no akany amin'ny Farao sy hitondra ny zanak'Israely hivoaka amin'ny tany Egypta? Ry mpiara-midinika namana, rehefa takatry Mosesy ny habeny sy ny lanjany zavatra miandry azy, ny anjara asany intson'Andriamanitra azy, de nanontany tena izy manao hoe nahoana no olona toa no nofidila, olona malemy mpanota tsy mendrika. Hitantsika eto ny toetra nasehon'ny Mosesy, manetry tena izy. Ary zay fanetretenany zay ampy hitantan'Andriamanitra azy amin'ny tany niraka. Natsapa fa tsy mendrika izy amin'izao fiantsona izao, ka nanao iza moa zay tsy mendrika akory. Ry mpiara-midinika namana, ianao koa tsy mendrika, za tsy mendrika, kanefa manao zao asa izao. Fa iza moa no mba manao zao asa izao? Andriamanitra ny miantso, ambony loatra lay antso, le asa ny antsoana tsirairay avy. Ry mpiara-midinika namana, ny fanetredena, ny fahatsapana ny tsy fahatanterahantena, ny fahatsapana tsy fahamendrena, io ny fombiazany voalohany teo amin'ny Mosesy raha niantso azy Andriamanitra. Androany ary andeha mba hianarantsika ihany keo izany fanetretena izany. Hoy Jesosy hoe izay manitry tena no asanatra. Tompony ombanao hitantana ny tontolo andronao izany androany, dia hivavaka indray isika. Andriamanitra raina io, indro niseho tamin'ny Mosesy ianao, Jesosy mihitsy no niteny niantso azy. Nampafantarinao anay koa androany fa tena liana dodina ny amonjy ny zanaka ao anaty fahoriana ianao. Andriamanitra fonjeo izahay. Nampianarinao anay koa nefa teto fa manana iraka hampanaovina anay tsirairay avy tahaka ny Mosesy ianao. Kanefa fantatrao ny fahalemenay, fantatrao ny maha tsy mendrika anay. Andriamanitra, fa iza tokoa moa izahay no mba antsonao? Tompo, ampianaro izahay hanetry tena, ampianaro izahay hanetry tena. Ianao no efa nanome an'izany modely voalohany. Andriamanitra manetry tena, midina mankaty aminay. Dia tandano ary tontolo andronay androany, tantany reto mpiara-mianatra rehetra reto, vavaka tononona isika tany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.